Androany Marina no nanolotra ny taratasy manindry azy ho ambasadoriny Comores miasa sy monina eto Madagasikara teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha Andriamatoa Kaboho Eliakrotu Mohamed. Araka izany fotoana izay nahafahan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara Andriamatoa Rajoanarimampianina sy ty ambasador vaovao ity nanamafy ny fiara-miasa misy ao amin'ny firenena rotonta. Andriamatoa Kaby Eliakrotu Mohamed no mahasoivo vaovaon'ny Comores miasa sy monina eto Madagasikara. Androany maraina izy no nanolotra ny filoham-pirenena malagasy Rajoanarimampianina ireo taratasy manendry azy amin'izany toerana izany. Tao anatin'izany no fampiresahan'izy ireo momba ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny firenena rotonta ary voakasika izany indrindra ny sehitry ny fampianarana ambony. Tsy aivina tokoa fa betsaka ireo teratany komorianina no mandranto fianarana eto Madagasikara. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ny fifampizarana traikefa eo amin'ny Madagasikara sy Comores. No tsy dia ny mahasoivoan'ny Comores vaovao ihany koa nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety fa manana tantara iombonana ny fireneny sy Madagasikara. Isarak'izany ny fananganana komisiona izay arahan'ny firenena malagasy sy ny firenena komorianina entina hanamafisana ny fiaraha-miasa, hoy Andriamatoa Kaby Eliakrotu Mohamed. Fiaraha-miasa izay iompana bebe koa eo amin'ny sehitry ny fampianarana, ny fahasalamana ary indrindra ny ara-toe-karena. Efa Praiministra tao Comores Andriamatoa Kaby Eliakrotu Mohamed ny alohany nanendrena azy ho sekretera jeneralin'ny voamierany ranomasimbe indianina nanomboka ny taona 780 ka hatramin'ny taona 2020. Voafidy ho filoha lefitry Comores ny taona 2020 ary mpanolo-tsaina voalohany mahasoivoan'ny firenena komorianina ny tenany mialoha izao nahalasa azy ho mahasoivo izao.